andraikitra masina sy lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny firenena iray ny mpianala. Ny mpianala no teknisiana manokana miantoka ny fahalavorariana fampitomboana sy fiarovana ny atiala, miantoka ny fampiaran-dalàna momba ny fivezivezen'ny vokatra avy any anaty ala na ny biby izany na ireo zava-maniry. Mpianala no anisan'ny nitarika amin'ny fanatanterahana ny vina Madagasikara rakotr'ala. Ny mpianala no mahafeny teknika sy mahafeha ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny fitantanana ny ala, ary izy ireo dia anisan'ny nitari-dalana amin'izay hoe fandrakofana ala ny Madagasikara izay. Tompona andraikitra amin'ny fahalavorarian'ny fambolea-gazo atao isam-paritra eto Madagasikara ny mpianala. Manabe, manara-maso miaraka amin'ny vondron'olona ifotony, manao tatitra isam-baratongana, anana tahiri-kevitra mikasika ny tanjo andrakofana ala ny Madagasikara. Zahay moa zany ny teknisiana ny ala dia miasa eny fotony. Misolo tena ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy eny anivon'ny distrika ny akamaroan'izy ireo, ary izay zany no mifototra manao ny asa ara-teknikany rehetra eny fotony. Amin'ny fivoahana tamin'ny sekoly izay nampiofana moa zany dia manatanteraka ara-teknika ny politika ny fanjakana momba ny fiarovana sy fanajariana sy fikarakarana ny resaka tontolo iainana indrindra ny ala. Araka izany dia feno tanteraka ireo andraikitry ny mpianala raha ny fiarovana ny atiala eto Madagasikara no jerena, fa ahoana kosa azy mahakasika ny fanomezan-dalàna ifitrandrana ireo vokatry ny ala. Tsara marina ihany koa zany fa izahay mpianala zany dia tafiditra ao anatin'ilay hoe polisy administrative sy polisy judiciaire. Izany hoe polisy administrative zany izahay ihany no manana fahefana amoaka ireo fahazahoan-dalana mahakasika ny vokatry ny ala. Amin'ny maha polisy judiciaire zany amin'ny resaka fanenjehana fandikan-dalàna eo amin'ny sehatra rano sy ala. Tsy mijanona eo fa mpitondra sosikevitra fandrafetana paikady iarovana sy ampitomboana atiala eto Madagasikara ny mpianala amin'ny teknisiana azy. Amin'izao fotoana dia 730 ny isan'ny mpianala izay miasa tao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Sekoly mamokatra azy ireo eo ny sekoly ambony momba ny agronomika eny amin'ny université n'Antananarivo, eo ihany koa ny centre national de formation pour les techniciens forestiers CNFTF eny Angavokely. Vitsy sady mbola tsy ampy ny mpianala misy eto Madagasikara raha oharina amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Eto anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia naverina napetraka indray nanomboka tamin'ny taona 2014 ny sekoly izay manofana mpianala antsointsika hoe centre national de formation pour les techniciens forestiers nantsika eny Angavokely. Nanomboka taona 2014 izao tena naverina nanofana, ary anjihany roa izao no efa nivoaka teny amin'ny fitoeram-pirenena. Tsara marihana moa zany fa ny mpianala dia misy ataontsika hoe corps na vondron-tafika anankitelo. Voalohany dia ny corps ny ingénieur des eaux et forêts, ny faharoan'izay dia misy ireo ataontsika hoe adjoint technique des eaux et forêts, ny farany moa zany dia misy an'ireo hoe agent technique des eaux et forêts. Ahitana taranjam-piofanana maromaro eny anivon'ny sekoly CNFTF Angavokely izany, ahatonga azy ireo matiana amin'ny asa sahany eny ifotony. Ity moa zany ny lasy-piofanana entina manofana ireo teknisian'ny ala eny amin'ny fitoerana nasionaly, dia ato anatin'ity lasy-piofanana ity zany no misy ny toromarika sy ny torolalana rehetra entina mampiofana ireo teknisian'ny ala ireo. Dia izy ireo moa zany dia manana ny fahaiza-manao manokana amin'ny maha-teknisian'ny ala izay, dia misy karazana taranja fototra miisa 10 ao anatin'ity lasy-piofanana ity, dia misy ny taranja fototra amin'ny ankapobeny, dia misy ny taranja manokana amin'ny maha-teknisian'ny ala azy ireo. Etahitan'izy ireo ny ampitomboana ny fahefana eo amin'ny fampiarana ny lalàna, miaro ny zavaboary sy fampitomboana ny fiarovan-tena manoloana ny fahavalo ny tontolo iainana sy ireo rena voajanahary eto Madagasikara. Amin'izao andro natokana ho an'ny mpianala izao dia mampirisika antsika rehetra izay mba hifanometanana amin'ny fanamaitsoana sy ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara, ary indrindra ihany koa hifanometanana mba tsy andoro an'i Madagasikara fa izay mandoro tanety dia mandoro tanindrazana. Fanomezan-danja ny asan'ny mpianala
fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera tontolo iaina sy fandrosoana lovainjafy dia manokana ny daty 4 jona ho andro pirenena ho an'ny mpianala.